Misira kurangi kwa mino Misira sake kwa mino Faze sosiu Tenga sue Faze sosiu Rahasa Faze sosiu Tenga meve Misira kurangi kwa mino Misira Kampala kwa mino Misira kurangi kwa mino Misira sake kwa mino Faze sosiu Tenga sue Faze sosiu Rahasa Faze sosiu Tenga meve Namako Isana Drisana Sosura Hatare Ismarina Taranya Sosura Hatare Sosura Hatare Sosura Hatare Sosura Hatare Sosura Hatare Cisincara mitrano Sao ipetrika angilano Tiakorona angilano Cisincara mitrano Sao ipetrika angilano Ndre tamaro raha makivy ndre maro raha mandalo ndre maro raha madisy fanantenagnanao Iampahiry anao zay Iampatanjika ny finoagnanao zay ao Jesosy misy fanantenagna mandraiky zay Satria izy le fanampanantegna fa tsy andaonao mandraky zay Satria izy tsy miova omaly tsy anio ary mandraky zay Nianja magnome fanantenagnanao Fe nianja tampahery ny finoagnanao Misy fanantenagna ho an'ny taranaka fara Ndre maro karazagna zaka tsara Araiky foalabiny tegna tsara Zay tombo meme tantara Jesosy ny tiako ambara Zegny la ampy filazantsara Atolotro any gasikara Ho an'ny taranaka amapare Raha ty zay zalabe Tsy miova izy Bawaza Sentega marinheia Fono jab Fiengano Demobano Jabineve mame Aravangano Afaliangano Ifengano manafo Eka
anao ny fa anaraka an'izao herinandro masina izao ka dia tonga ny ora sy fotoana tompo klasy sy tomboky vavy ry ava malala rehetra ao amin'ny tompo manasantsika rehetra amin'izay samy vonina ary akan'ny toerana sahazavy tsara fa anomboka ny fotoanantsika raha maheno anay ianao pasteur Randrinasolo Dieudonné dia afaka miteny avy hatrany satria mandeha mivantana ianao averina ihany raha maheno anay ianao pasteur Randrinasolo Dieudonné izay mivantana avy any Beau-Porto dia afaka miditra avy hatrany ianao manomboka ny kely ny caméra sa ao tapaka efa ato ariako avy hatrany satria mandeha mivantana ianao averina ihany raha maheno anay ianao pasteur Randrinasolo Dieudonné izay mivantana avy any Beau-Porto dia afaka miditra avy hatrany ianao manomboka ny fotoana satria efa tsingeloana ny vahoakan'Andriamanitra. dia misaotra indrindra tompoko efa tafiditra efa ato dia misaotra ny teknisianina moa efa ho adiny indray zay no nanomy izao point teto isika tonga ny fotoana dia miangarentsika hitsangana any tokantrano rehetra any fa tena mbola fotoana lehibe nomen'ny tompo antsika manatrika an'izao herinandro masina izao ary raha ny marina araka ny fombantsika dia ho tany am-piangonana ho vory maro be tokoa tsika no tafaraka tany ny ara-paly anamboatra ny fosiny saintsika sy ny fanahintsika sy ny toetrantsika indrindra mba handray an'ilay famonjena lehibe atolotry Jesosy Kristy mpitombo antsika amin'ny alahady ho avy izao. Riavana falitsika satria hatreto aloha na inona nahazo na ny any Madagasikara na ny etỳ ampitan-dranomasina dia tsy mbola nandre ny tenanay fa nisy fiangonana taty amin'ny FBVM no maty n'izany coronavirus zany. Enina tany amin'ny fiangonana rahavavy hafa aza raha ny taty ampitan-dranomasina tsy dia tena mbola nahare loatra ny tenanay ary izany no ifalitsika miaraka amin'ny tompo ary androany dia voalohany angataka amin'ny tompontsika mba ho tahiana izao fifandraisana izao ary mba hifantoka tsara amin'izao lalany azy fijaliana izao ny fontsika sy ny saintsika sy ny masom-panahintsika fa ny soratra masina mantsy dia milaza tsara ao amin'ny Joba ao manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra tsy misy retoro atao amiko fa le zavatra ty le arina kely ty avy aminao ty le ty no eto akaikiko eto pihina le Weber pihiko zay mialatsiny tompoko mino aho fa mandre anareo araky ny teniko rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra iseho anatrehan'i Jehova dia tonga eo koa Satana tafaro aminy ary izany Satana izany manelingelina atsika mampiherikerika atsika mba tsy hifantoka amin'izao fanarahana ny herinandro masina izao tsika koa dia hivavaka tsika ary dia androaka an'izay devolim-panelingelina rehetra ary hivavaka ho amin'ny fifandraisantsika vavakantsika. Voninahitra ny eo anao Jesosy, ilay tomponay, ilay mpanjakanay, ilay Andriamanitray, ilay tianay, ilay mamindra fo aminay isanandro antony izao fivoriana masina eto amin'ny onjam-peon'ny radio Fihotazan-tsoa izao midera anao sy manome voninahitra anao zay kanefa raha tafavory eto ny vahoakanao maro be
any amin'ny tokantrano rehetra tsirairay avy any manerana an'izao tontolo izao mihitsy dia eo anilanay eo koa ilay devoly sy satana efa fombany hatramin'izay zany ary ankehitriny izay Jesosy mitodika any aminao no ny hery sy ny fahefandra efa nomenao anay hoe roainy demonia sy tranony marary atsanganony maty efa nahazo maimaimpona ianareo dia manomeza maimaimpona ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no androanay ny asan'ny devoly sy ny satana rehetra, devoly ny fampieritserena, ny devoly ny fisaribonana, ny devoly mandrebireby mba ahafahany mba tsy hahatonga anay hifantoka amin'izao fotoana izao ary ny devoly indrindra izay miditra ny mitambajotra izay mampita an'izao otsape izao mialy ianareo satana, mialy ianareo entinareo sy miforonga ianareo makany amin'ny farihy rehetra afo may ianareo tsy mahazo mipetrapetraka eto aminay eto may makany amin'ny farihy rehetra afo ianareo misaotra indrindra Jesosy angataka aminao ary zay jereo manokana izany asa rehetra ataonay amin'ny alalan'izao lalany azo fijaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao ary dia mba hifantoka tanteraka hifantoka feno amin'izao fanompoam-pivavahana izao ny olona ny tokantrano any hipetraka tsara tsy hivezivezy tsy ho voarebireby fa ny fananao masina efa miaraka aminay misaotra indrindra Jesosy misaotra Tompo. Amen. Rehefa malala eo amin'ny Tompo Andriamanitra dia niteny hoe eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako eo no anatonako anao ary eo no hitahiko anao. Izao radio fiotazan-tsoa izao dia efa nifidian'Andriamanitra ho toerana ampatsiarovana ny anarany anaiza ny vilian'ny roa na telo hoy ny Tompo amin'ny anarako dia ho voany na dia lavitra aritsika no mason'i Jesosy mahita antsika tsirairay avy tahaka ny eo amin'ny toerana anankiray hitany tsika hitany momba antsika efa niantso antsika izy androany manoloana antsika ny Tompo hanome voninahitra azy tsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina Jehova Tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny firana fa 1:70 ny salamo fa vosolon'ny salamo dia voakitsika ny Matio 1:20 Matio 1:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:12 farany. Matio 1:20 manomboka amin'ny 1:15 ka hatramin'ny 1:20 farany izay efa novakiana omaly ihany tamin'ny akaran'i Jesosy tao a Jerosalema amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro ny mpanjakanao avoanao malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy dia nitaingina azy ary ny akabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahany teny an-dalana koa izany ary ny vahoaka izay niloa azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova hosana amin'ny avo indrindra ary no nefa tafiditra tany Jerosalema Jesosy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao ary ny vahoaka nilaza hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Galilea miakatra ny tanàna Jesosy miorakoraka ny olona na dia mbola ny lavitra any ary miakatra ilay mpanjakantsika izay nanaovantsika ny firana fa 1:70 andininy voalohany ihany hoe Jesosy mpanjaka malaza andininy voalohany sy ny fahatelo Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay mahery sy tsara indrindra izy no tomponay. Amen. Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay mahery sy tsara indrindra fa izy no arona
mendrika ankalazaina no ny heriny atanisy lanitrako hoany soa mandazany ny tompo mpanjaka mahery iony aino amiaino avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetry ianao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny saina ny elina ny fiderana zay ina maitsolera sore miaja tolotrana mety paiso iza tompo mpanjaka tsy toa kanefa be indrafo erainera-mpo eran-tsanay terainay mandraky izany eny mpanompo voavozy samy miompy hoe aleloia oa ny avo fa Jesosy no tomponay ny tompo mpanjaka mahery io miaino amiaino avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetry ianao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny saina ny herinao ny fiderana zay entinay raisore miaja tolotrana ety paiso iza vavatsika voninahitra ny eo anao Andriamanitra ilay Andriamanitra tompony tompo Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra mpanjaka ny mpanjaka rehetra ilay Andriamanitra fitiavana tianay nanolotra ny ainy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mba hisolo vonanay ary tsarovana ankehitriny manomboka omaly izany lalam-pamonjena antaterahanao ny famonjenanay tsirairay avy zany dia le fijaliana faratampony ahafahanao mandresy ny fahafatesana hitondranao ny olo-masina rehetra ho any aminao ary izay efa misantatra an'izany androany izany fitiavanao zany niterainay androany izany fitiavana sy famotramponao zany no ankalazainay androany ary izany fitiavanao zany no mahatonga ny enjerinao sy ny maramilanao be dia be hananikiza miaraka amin'ny olo-masina midera mankalaza miompy ianao andro aman'alina satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanaony tsara karakotrokotroka tahaka ny varatra zany hira mifamaly zany tsy takatry ny sainay zany rondrona tahaka ny ranobe ho ny soratra masina tsy fantatry saina lehibeany zany fa hitako tsanganany eto izay teray fosaina sy fanahy amin'ny anjely sy ny olo-masina ny an-danitra mihira ny famaly manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endry ny voninahiny tandreta amen petraka izy dia manaraka an'izany lalany azo fijaliana izany isika omaly izay tena fotoana lehibe indrindra dia ny fisantarana ny herinandro masina dia zavatra telo lehibe noho ny singanina vitsy moa kely ny fotoanantsika omaly ary fantatra tokoa izany tsy afaka mivalapatra androany laza amintsika ako an'izany zavatra telo lehibe nitranga omaly izany ny voalohany araky izay efa novakina hosolon'ny salamo teo dia ny fiakaran'i Jesosy ho any Jerosalema tamin'ny fomba manetriketrika tamin'ny fomba manetriketrika tsy takatry ny saina samban'i Jesosy nobinin'olona maro be hosana hosana sady manao hoe vonjeo zay Jesosy eny an-dalana eny
arahan'ny olona mamelatra ny lambany manatanteraka ny teniny sototra masina. Izay ny anankiray lehibe. Ary rehefa teny an-dalana izy dia namahany zany abriky mifatotra ary dia nitaingina an'izany tonga ho hiditra any Jerosalema izy. Ny zavatra anankiray faharoa lehibe araka ny voalazan'ny Luka 5:10 ny 1:7 sy ny hatramin'ny 7:10 dia zao: rehefa tafakatra ny Jerosalema Jesosy dia in'le hidina ny tendrombohitra Oliva iny dia natsinjo any Jerosalema tanàna lehibe eriam-pita izy. Ary ampahafantariko tsara fa raha ny mpilazan'ny mpanao tantara dia tsy mbola nisy fanorenana lehibe raha teto ambonin'ny tany tahaka an'izany tanàna ny Jerosalema izay hitan'i Jesosy tamin'ny fotoan'androny izany. Ary rehefa nahita teo Jesosy, rehefa nanakaiky azy izy araka ny voalaza zany Luka izany, dia zao nahita ny tanàna lehibe izy dia nitomany azy. Tena nifokofoko nitomany anie zany, tena nidradradratra nitomany anie zany. Ny olona faly manaraka azy fa Jesosy kosa mitomany. Ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity azy izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masinao zany, fa ho avy aminao ny andro izay nanganan'ny fahavalonao tovotany manodidina anao dia hanemotra anao izy ka hanidy ianao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mban'ny zanakao ao anatinao ka tsy havelany hisy vato mifangoy eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao androany. Izany sahady nitan'ilay Jesosy rehefa andeha ho ao a Jerosalema izy midina ny tendrombohitra Oliva ary hiakatra ao amin'ny tanànan'i Jerosalema. Ary dia ny anankiray fahatelo tena lehibe dia raha vao tafakatra tao amin'ny Jerosalema Jesosy dia noroahany izay rehetra mivarotra sy nanao fanakalozam-bola tao amin'izany tempolo izany, araka ny voasoratra ao amin'ny Matio 20:12 ka hatramin'ny 17:12. Ary raha ny filazan'ny tantara dia tsy mbola nisy fahatezeran'i Jesosy tahaka an'izany na taiza mataiza, fa tena tezitra izy ary dia tena naka mihitsy izy zay zavatra teny an-tanany rehetra nanjerana ny kapohana ny olona mivarotra sy nanakalo vola tao ary dia nandroaka ny varotra sy ny fivarotana rehetra hiala teny ivelan'ny tempoly ary nidradradratra sy ny teny mahafotsiny anao hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny olona rehetra, fa ianareo kosa manao azy ho zoy fiaren'ny jilahy. Tezitra mihitsy Jesosy, tezitra. Inona ny fehiny zany zavatra rehetra omaly zany? Voalohany ilay mpanjaka antsika, ilay tompony tompo, ilay mpamonjy antsika tena niseho nampahafantarana ny olona fa io ilay mpanjaka mitaingina zana-biriky malemy fanahy, miakatra tsy maintsy ho hitan'ny olona rehetra amin'ny mahampanjaka azy, mba hahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra izay manaraka azy ahatsapa fa tena Andriamanitra ilay Jesosy tompontsika manaraka amin'ny faminaniana rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny testameta taloha. Faharoa manaraka an'izany, malahelo sy nitomany Jesosy eo amin'ny olona izay manda azy amin'izah aminao izay tsy miraharaha an'izany famonjen'i Jesosy Kristy tompo izany, ka na inona na inona voninahitra ananantsika, na inona na inona hajantsika, na inona na inona fananantsika tahaka an'ilay Jerosalema mandany tompo dia ho potehina, ho ravana, ho valiny izay tsy namangina, malahelo sy mitomany. Mbola miala nenina amintsika zany zao famolaniana taon'ny tompo zao. Tiantsika izy, mahatsiaro antsika izy. Ary ny fahatelo tena lehibe vonona midroaka ny asan'ny diavoly sy ny satana izay rehetra ao anatin'ny fontsika sy ny saintsika sy ny fanahintsika mampatonga antsika tsy ho tafaray amin'Andriamanitra fa hijery an'ity avelany sy amin'izao tontolo izao. Tiany Jesosy mbola ho migotana izany raha metsitsika ny herin'ny vola izay mangeja antsika sy ny fiahinan'izao fiainan'izao. Tiany Jesosy mbola ho voahany izany, tiany Jesosy mbola ho potehany izany
ary androany raha mety ianao ka miaino ny feo raha mety ianao mandray an' Jesosy izay efa mandondony eo ambaravarany fonao satria eto anilako izy, eo anilanao izy, amin'ny toerana misy antsika tsirairay ihany izy. Raha mety ianao mbola hanamboatra anao indray izy, mbola handray anao indray izy na tahaka n'inona izany fiainantsika izany eritreretana izany teny izany nianovantsika ny hira hoe aito foany Kristy amin'ny firana ao amin'ny bokintsika fahasivy amby telopolo, bokintsika fahasivy amby telopolo, aito foany Kristy eritreretantsika an'izany fitiavan'i Jesosy sy ny mbola famindrampony ary ny fitiavany te hiaraka amintsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Aito foany Kristy. Taona sy taona ny sesy no tadiavan-tso, niodikodina nefa tsy nety nitony ny fo, ireo izay notokiana nandao avoko, tany efitra sady nangina no ny ainako. Aiteo foany Kristy, aiteo foany Kristy, mitadiavana ny aiteo foany Kristy. Foana izao ny fotoana izay laniko, andro mirana sy lohataona zao no androko, rojo ilaina antenaina ka de afa-po, lay fiaina ko teo karakaina niova oso. Aiteo foany Kristy, aiteo foany Kristy, nitadiavana ny aiteo foany Kristy, aiteo foany Kristy, aiteo foany Kristy, nitadiavana ny aiteo foany Kristy, aiteo foany Kristy, aiteo foany Kristy. Izay ny omaly androantsika dia hijery indray izany lalan'i Jesosy izany. Rehefa alina ny andro omaly hariva dia nandeha lody tany Betania izy dia any amin'ny toerana izay misy an'i Marta sy Maria izay anapavin'i Lazarosy tany izy no natory, ary rehefa mifoha maraina izy dia andeha hiakatra ho any Jerosalema indray. Raha jerevana ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany ny havana dia izao no hita tao a Jerosalema. Ataovy eo an-tsainao aloha fa hoe olona amanetsiny maro mba tsy lazaina hoe amatapitrisany no modikodina amin'izany Jerosalema izany. Hatrany amin'ny 2 kilometatra tsy hatongavana any Jerosalema na 3 kilometatra aza dia mifanaretsaka ny olona, mihetsiketsika daholo ny ankavia sy ny ankavanana, feno mahita karavanina ianao azy, izany hoe misy samoa, misy ampondra, misy zavatra izay fitondrana entana rehetra eny amin'ny lalana rehetra alehanao mandra-pahatonga any akaiky ny manodidina ny tempoly any Jerosalema izany, any amin'izay tany lemaka rehetra, any amin'izay tany malalaka rehetra, any amin'ny tokotanin'ny olona dia ahitana tanjo daholo na trano lay mivelatra etsy sy eroa, hatrany tany Moloboka ary feno trano layn'ny olona mivelatra satria fotoana nandidin'ny tompo hikarany Jiosy rehetra ety ambonin'ny tany hiakatra ho any Jerosalema. Ary manodidina ny tempoly, arak'izany koa dia feno tabataba,
feno orakoraka ao, misy feon'ondry ao, misy feom-biby isan-karazany ao, ahitana feon'olona mihira, atoko-pihira be na olona tsotra mihirahira mafy be etsy ero, ahitana olona mivavaka, dia ny fanao ny vavaky ny jiosy lavabe ireny. Izany ny zavatra misy eritreretintsika any Jerosalema izany tahaka ny hoe foara be kanefa lehibe lavitra noho izany foara efa eritreretintsika sy fahitantsika izany. Ary efa maraina ny andro, araka ny teneniko teo dia ny fo marain'i Jesosy rehefa tokotokony ho any amin'ny fitorazany, amin'ny fitorany izany, satria tokony amin'ny 8 ora efa tonga any Jerosalema sahady izy. Ary ny tantara araka ny voasoratra eo amin'ny Matio 20:20 izay no hojerevantsika. Ary izao ny vaky ny teny mba hiainantsika fa tsy zavatra anganongano ny tantaraina fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny verina maraina akany an-tanàna izy dia noana. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nankeo aminy. Kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa aminao mitsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay aviavy. Ary no nihitany mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana lay ny tena maina vetivety an'ity aviavy ity. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy miana ahy dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjy rany an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona angatahanareo ambavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Mahafinaritra, na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia azonareo izany. Ary ny marika 7:20, marika 7:20, 20 milaza an'izany toy Jesosy hoe koa lazaiko aminareo na inona tonononareo ho azonareo izany zavatra izany. Ny aviavy moa ry havana dia hazo maniry be ravina midoroboka araka ny voalaza eto hitan'i Jesosy izy io fa be ravina be midoroboka be dia nananteny izy fa hita zavatra eo izany voalaza eo amin'ny marika. Kanjo ity sy fanantenana fa tsy nahita izy. Fa io aviavy io tokony hisy vonona izy io satria ilay atao hoe aviavy miaro taona. Ny omby no nalainy voateraka izy efa nindrana ny finanam-bilona mba hipetrahany. Rehefa niasa indray izy dia hanao an'ilay fampitomboana ny mofo sy ny hazan-drano be dia be izy. Dia inona ny zavatra tany? Tsy mba nanany Jesosy, nindrana ny mofon'ilay zazalahy kely, ilay mofo 5 sy hazan-drano zao. Manana ianao mba omeo ahy iny, fa izy tsy nanana. Ary rehefa andeha hitoro-teny indray izy, nandeha hitety amin'ny ranon'ny farihin'i Galili, rehefa mpianatra, na misy iarahana mpianatra, dia manino? Tsy mba nanana akory izy, mba sambo mba handihanany, fa mbola ny sambon'ny Petera mba ny rahalahy mba ny Jona izay miaraka manarato izy. Tsy manana, mahantra. Ary rehefa hiakatra ny Jerosalema indray izy, ny mpanjaka manana soavaly fotsy tsara tarehy. Ny soratra masina milaza hoe mitaingina zana-boriky izay tsy mbola nitaingenan'olona. Fa ilay zana-boriky koa anie mbola tsy any Jesosy, fa mbola nindramina taria amin'ny olona taria, mbola mivahana mandana lovy io dia ento aty amiko. Ohatra ny ilazana amintsika hoe efa zatra ny fiaviana, tsy mba nanana an'izay azy kanefa nitsindry mandrakariva mba hampanankarena antsika araka ny voalazan'ny soratra masina, mba hananantsika ny fiadanana rehetra araka ny voalazan'ny soratra masina
raha teo ihany dia rehefa nandeha izy a dia tsy nahita na inona na inona tamin'io aviavy io a dia nozonony ilay aviavy a na dia tsy tamin'ny fotoanany akory ary nozonony. Izany no mahagaga. Kanefa ny zavatra lehibe dia tsy hoe nilakiso Andriamanitra na zavatra tsy tokony nataony izany dia nataony, fa ny tiana asehony eto ao anatin'izany dia Andriamanitra dia manana fahefana tsy amin'ny nofo rehetra ihany, araka ny voalaza any amin'ny Genesisy sy ny teny rehetra hoe izany Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga retsika hoe tena marina izany. Fa eto tena asehon'i Jesosy hoe tsy amin'ny nofo ihany no manana fahefana, fa amin'ny zava-boahary, amin'ny natiora, amin'ny zavatra rehetra misy ety amin'izao tontolo izao, na inona na inona ananako fahefana izany ary ampahafantariko anareo izany. Izay no nampatonga anazy mihitsy hoe sady tompon'ny fahefana no afaka manome fahefana olona koa hoe raha manam-pinoana ianareo, raha manam-pinoana ianareo ilaza amin'ny tendrombohitra io, mifondra ho any an-dranomasina na mianjera any an-dranomasina dia hifindra na hianjerana izy. Izay ny teniny to. Lesona faharoa ao anatin'izany koa dia izao, misy faminaniana ao, fanambarana zavatra ho avy, na fanambarana loza anankiray, rehefa misy zavatra vaky, na zavatra potehina, na zavatra ohatrany hoe voasazy mienjera amin'ny zavatra anankiray dia manambara izany fa misy faminaniana miteraka loza, fampitandremana ataon'Andriamanitra sady ho an'izay miaino azy izany. Ary izay ilay voasoratra ao amin'ny Jeremia, ao amin'ny Jeremia 7:20, Jeremia 7:20, misy karazana faminaniana tahaka an'izao izay mivaky hoe dia torotoroy eo mason'ny olona izay miaraka aminao ilay tavoara mantsy an'ilay mpaminany io, ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, toy izao no hanorotoroko ity firenena ity sy ity tanàna ity, dia toy ny famaky ny mpanevo tanimanga ny vilany tany ka tsisy azo atambatra koa izy. Izany hoe rehefa misy zavatra mitranga fa tsy ravaka dia faminaniana amin'ny zavatra ho avy. Ary teto amin'ilay Jeremia iny dia faminaniana izay anjo an'ireto Israelita ireto noho izy miverina indray nandeha nanompo sampy, nandeha nandoro didikazo manitra tamin'ny andriamanika hafa, nandeha nijangajanga tahaka ny fanaon'izao tontolo izao. Riava, ny aviavy voahozona eto mazava tsara tenin'Andriamanitra fa miantoraka, miantefa amin'ny zanak'Israely izay tiany Jesosy mandrakariva mba ho vita fihavanana aminy, kanefa tsy mety vita fihavanana aminy. Dia reto zanak'Israely tsy mba manana fitiavana, mandrobona be fotsiny ity avelany amin'ny fombafomba fivavahana tahaka ny ataon'ireo fariseho sy ny mpanorandalàna aty avelany tsy misy azo kianina, kanefa ny ao anatiny tsisy fitiavana, tsy misy na inona na inona. Izay ny tian'ny tompo aseho ato anatiny fa zanak'Israely. Izany ianao ao anatin'ny fonao ao tsy mba misy fitiavana tsara, tsy mba misy voan'ny fitiavana mamoa ho an'Andriamanitra rehefa namonjy ianao hatramin'izay. Ary ankehitriny mbola izany ihany koa tsika, mbola tian'Andriamanitra anampinoana hitodika any amin'ny mandrakariva, fa na inona na inona zavatra mitranga ety amin'izao tontolo izao dia mbola miaraka amintsika izy, tsy mandao antsika izy. Raha misy fahoriana mahazo antsika, mbola izao ihany no hanasitrana anareo ny tompo. Izany zavatra tiany apetraka ary androany izy mampitanjona antsika hoe tandremo, sao dia voahozona tahaka an'izao aviavy izao tsika. Izay mpanompon'Andriamanitra efa nifidiny tsirairay avy, izay mpanompon'Andriamanitra efa mpandray fanasany ny tompona, efa nandray kominio, efa tokony hanolotra ny tenany sy ny fiainany ho an'ny tompo, kanefa tsy manatanteraka an'izany noho ny antony no ery samy hafa. Androany Jesosy mbola tia hiresaka amintsika hoe
tandremo fa misy loza ho avy eny ary potak'izay ny fahatongavan'izany loza izany. Izay no mampatonga an'i Jesosy niteny ao amin'ny Jaona 5:10 ny andininy 5 sy ny 6 efa haitsika tsy hinjery izany teny ao amin'ny Jaona izany. Raha misaraka amiko ianareo, raha tsy miray amiko ianareo hoy Jesosy, tsy mahavita na inona na inona. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha tsy miray amiko ianareo dia aliana eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo, ary angonina izy ka hatsipy ao anaty afo dia ho may. Izay mihitsy ny tenin'ny Tompo. Ho may ianao, ho maina tanteraka tahaka ny tiaviavy ity, ary dia andeha ho any amin'ny farihitra afo, farihy milehitra afo, mandrakizay, mandrakizay. Androany izy mbola mandondona ao am-baravarana fotsika araka ny teniny ao amin'ny Apokalipsy 2:9 hoe milaza aminao aho mibebà, fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana ka hamely ianao amin'ny sabatry ny vavako, hamely ianao tahaka an'ilay aviavy vo tsy nisy vokatra dia tonga ny Tompo namely anazy androany ary. Raha mety ianao amboarin'i Jesosy Kristy Tompo, hiala amin'izany fahafatesana lehibe izany, ary izany no tena lehibe indrindra amin'izao lalan'ny hazo fijaliana izao, ny ahafahantsika miala amin'izany fahafatesana ara-panahy izany, handova amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka na inona na inona manaka ny sakany antsika androany, tsy handovana an'izany fiainana mandrakizay izany, tian'i Jesosy soloana izany, ary efa nampahafantariny tamintsika tan'izy niditra ny Jerosalema. Ary androany mbola mampitandrina izy, fa raha ohatra ka tsy mamotsika na inona votoko ny ataontsika ao amin'ny tokantrano amin'ny ankonanao, angamba mbola mety mamono ankonana, mamono vady, mamono zanaka, angamba mbola variana ny fiainan'izao tontolo izao. Hoy Jesosy hoe tahaka an'izao mahazo ny aviavy izao no ataoko anao. Andremo, mibebà, miverena amiko, fa raha miverina amiko ianareo dia ho dioviko vaovao, hiverina aminareo indray aho. Eo am-piatretana izany tenin'Andriamanitra izany hifona antsika, entorahantsika amin'ny firana 400 Jehovah ray maro-poa, izay tisy maro-poa, mianoa ny atako mba mamindrafo amiko. Izaho izay mangataka tsy azo amarinina, indrisy be ny tsinoko mba mamindrafo amiko, fa tsy tampoka isaina re ny fahotako marobe, ka betiko ny tahotra mba mamindrafo amiko. Soa ihany fa misy anatonako anao mpandraiky bebako, fa izaho dia diso fatratra mba mamindrafo amiko. Sangantsika manao ny 1:2, 3, 4, 5 dia mandohalika isika rehefa tonga amin'ny 5 fa Jesosy no anarana izay entiko mangataka ny hamelanao heloka mba mamindrafo amiko. Dia sady mandohalika isika hatsangany mihitsy ny tananao roa hoe Jesosy io, ny anaranao no entiko mangataka ny hamelanao heloka mba mamindrafo amiko, dia mila heloka antsika tokoa ny Tompo. 5:9 Jehovah ray mary, bozay tia sy mamindrafo, miano ny atako mba mamindrafo amiko. Izaho izay indrisy benetsiko mba mamindrafo amiko. Tsy tamboko isanare, nefa hotako marobe, ka be
tokony tavotro mba mamindravoa meko misy anatonako anao mpandraikibebaka izamody sofatratra mba mamindravoa meko mandohalika tsika dia atsangan'ny tananao angataka amin'ilay anaran'i Jesosy fa Jesoloana rana saenty mangataka ny amelanao eloka mba mamindravoa meko vavaka Jesosy atao ahoana ny tsy atahotra, atao ahoana ny tsy fangorohoro eo anatrehan'ny fitiavanao, eo anatrehan'ny famindraponao, eo anatrehan'ny fitsaranao mahagagako izay tsy azo tohaina ho an'izay olona mafy tsy mety mitodika aminao, tsy mety miaino ny teninao, tsy mety manaraka matahotra Jesosy. Azo samihafa manana ny fahefanao ianao hoentina mitsapoka anay satria mbola miala nenina ianao ahatonga anay hiverina aminao asoa ihany fa mampitebiteby anay ianao, mampatahotra anay ianao, mampivarahontsana anay ianao mba hahatonga sainanay ka hiverenanay amin'ilay lalam-pitiavana mankany aminao Jesosy. Tena zanako tokoa mantsy izay Jesosy, ary ny zanaka tiana no faizina kapohana ankehitriny mbola tsy tena nandalo be dia be tamin'ny maro taminay izany fikapohana sy famaizana nataonao izany, fa ho an'izay efa niaran'izany kosa mangiry firy mampitomany indraindray ary mampamory fonitsy fa misaotra Jesosy fa ny fananarana ataonao dia hitondra fibebahana araka ny teninao indrehetra izay Jesosy. Mbola tsy miatra aminay na miatra ny ankonanay izany kapoka mirivorivo ataonao izany. Renay no mety ho fikapohanao ary na dia izao arety mandringana koronavirus izao ary misy asan'ny devoly eo anatin'izany kanefa kosa ho an'izay tsy tafaray aminao, tsy manana ny marika ilay rahanao teo amin'ny hazo fijaliana ho alingany ny anjelim-pandringana miaraka amin'izany. Androany ny andro fankasitrahana, androany ny andro famonjena, mbola mandoro eo am-baravaranay ny fonay ianao Jesosy. Midira ry Tompo, dioro izay, sasao izay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, sasao izay ho afaka an'izay rehetra efa raiky tapisaka ao aminay, tsy mety ho afaka satria efa fahazarana efa mandeha ho azy. Fa androany Jesosy noho ny amin'ny fanahinao masina ongoty sy motsy mitsanjo izany famazarana ty anatin'ny fonay izany mba hampahatonga anay ho tafaray aminao Jesosy eo retin'ny mpanomponao. Ianao izay efa nanome fahefana anay handroaka ny herin'ny devoly sy ny satana rehetra ary hitondra fanasitranana amin'ny lafiny rehetra na ara-tsaina na ara-panahy ho amin'izay rehetra madoky ianao ary ametraka ny fanahy masina ho amin'izany olona izany mba hahatonga anazy handeha araka ny fitraponao noho ny fahefana efa nomenao anay Jesosy. Hidiko sy hipotehana amin'ny anaranao, hidinay sy hipotehana amin'ny anaranao ny asan'ny maizina sy ny satana rehetra izay mbola mitapify any anatin'ny fona ihany, ny fitiavan-tena, ny fijangajangana, ny fakapadin'olona, ny fitiavana rena maloto, ny fanompona amin'izao tontolo izao amin'ny endriny rehetra samihafa, ny fanompona sampo samihafa na inona na inona anaran'izany sampo izany
tidina sy potehana amin'ny alalanao Jesosy, hiala ty anatinay izany, roay Jesosy, tahaka an'ilay nandroanao ny mpivarotra tao anatin'ny tempoly, kapohy mba hialao izany Jesosy, hanositra dia olona vaovao tokoa izay tahaka an'ilay tempoly nodiovinao vaovao Jesosy, misy fetra matsy amin'ny zavatra efa nanendry androay ianao hitsaranao amin'izao tontolo izao araka ny teninao, noho izany dia efa mandidy ny olombelona rehetra ambony tany bebaka fa ratsy izany hitsarana tsy azo hivalozana no mahazo anay, soa ihany fa mbola velona izay, soa ihany fa mbola afaka mitoroka aminao izay, ianao ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana Jesosy, diovy izay fa sao amin'izany hoanao izany izay hanana anjara fiainana eo aminao, fa raha tsy tafaray aminao izay tsy manana anjara fiainana Jesosy, dia ho tanteraka aminay misy Jesosy, ilay vavaka nataonao rehefa tafaray aminao izay manao hoe ray io, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako rehetra rehetra nomenao ahy eto, ahita ny voninahitra izay arahako ny nanana taminao Jesosy, izany mitambon'ny olona izay matoky anao, izany mitambon'ny olona izay matoky anay, mitoky anao dia tanteraka aminay ny tenin'ny mpanao salamy manao hoe sambatra ny olona dia voavelan'ny heniny tsy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mitsangantsika manao ny fanekempinoana, mitsangantsika manao ny fanekempinoana, vokatra izany fitiavana, vokatra izany famindrapon'ny tompo namela eloka atsika izany. Mino an'Andriamanitra rehetra tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tomontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijalana napaki-Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty kanalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra rehetra avy any viny, hitsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerina n'izao tontolo izao, fiombona ny olo-masina, ny famelany keloka ary ny fitsangana ny tena ny maty. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo, hoy Jesosy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ireo. Za efa nandevina ny fahotanao tahaka ny fandevina ny zavatra zavona ny soratra masina, ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Fitrio Jesosy Kristy tompo dia mbola mamindro fo aminao, fa mandalo izao fiainana izao sy ny filàny, mandalo fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay, ary izay tafaray amin'i Jesosy Kristy no mamoby ary mahazo ny valim-bavaka rehetra. Ho fanolorantsika ny tenantsika ary fanaovantsika dina eo anatrehan'Andriamanitra dia ataontsika ny firana ao amin'ny bokin-kira fahavalo amby efapolo, bokin-kira 48. Zaho miara-voaomba aminao ry Kristy io, aina vao no hoe mitombo ao anatiko izao. Izaho lohany mpanota efa voavonjy koa, voasasa tamin'ny ota, voadionao tokoa. Ka izao re ny faniriako izay atolotra anao, ny fanatitra omeko ity ny foko lapanao. Mety angamba ho tsy sahaza no loto izay natao, raha toa ka tsy mendrika anao azy izany, Jesosy io, mba raisy foana izany. Zaho miara-voaombo aminao ry Kristy, aina va no hoe hitombo ao anatiko izay, zaholohany ota efa voavonjiko, voasasa
Oadionao toko saonore no fanekeko zay atolotroiza ny fanahiko rehetra no fanahy. Mety angamba tsy saza noho ny io izay natao ato tsy mendrika roza malaiso. Sao loa ny fifaliko ny anaradiana aokare mba ho tafiko zany masinana Tony felana sy tao tsy misaraka minao ato ho fatiao eo ampanompona. Tanteraka tokoa ilay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amin'ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleloia. Masina, masina, masina Jehova tompon'ny maro, eniky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Petraka isika. Dia miroso ihany tsika amin'ny fihiloana an'izany lalan'ny hazo fijaliana izany. Izaho moa eto aty ampitan-dranomasina izao mbola ora fiasana daholo. Ny vady aman-janako mbola samy miasa daholo na dia izany aza tsy misy mihira koa. Afa-tsy izaho irery ny mihira eto, tsisy ny mozika, tsisy ny inona, dia tsy fantatro ny fandehany any amintsika any fa dia lazaiko ihany aloha izany. Ary tsy maheno ireo tororadio koa ahako fa misy feo mifandipatra raha vao tonga amin'izany aho ka dia hiditra amin'ny tapany faharoa izay isika amin'ny zavatra nitranga ny alatsinainy masina ka dia miala tsiny aminareo raha mba hisotro rano kely aloha fa lavalava izay. Endriava dia rehefa tafiditra tao Jerosalema ny Tompo i Jesosy dia miakatra eo amin'ny kianja lehibe manao fampianarana izy. Ary araka ny efa fantatsika moa dia efa tsy nankasitraka an'izao fiakaran'i Jesosy eo Jerosalema izao ny fariseo, ny mpanao dalàna, ny mpitondra fivavahana rehetra izany, satria natahotra izy fa efa lasan'i Jesosy daholo ny fon'ny olona ary dia manara-maso amin'izay zavatra rehetra ataon'i Jesosy izy. Ary fantatr' Jesosy izany fanara-maso isan-karazany izany dia ataony mihitsy koa tahaka ny hoe makasika azy ireo, makasika azy ireo mba tonga saina azy ary raha mety dia mba hibebahany fa tsy handeha amin'ilay fivavahana ara-pomba izay feno fahakalana ety ivelany. Dia rehefa nampianatra Jesosy dia zavatra anankitelo ny fampianarana nataony teo. Voalohany ozy ao amin'ny Matio ihany toko 8:20 ny andininy 7:20. Matio 21:27. Manomboka amin'ny 28. Mampianatra Jesosy mametraka fanontaniana amin'ny olona izy satria samy eo daholo ireo mpitondra fivavahana isan-karazany rehetra eo.
dia hoy izy ahoana ny hevitra io. Nisy lehilahy nanaka zanaka roa lahy dia nakeo aminy no lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa ny tamim-boroboko an'io. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy handeha nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe andeha atomboko ka tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitraponina raiko dia namaly ilay hoe ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy lazaiko marina dia marina aminao tokoa fa ny mpamory endra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory endra sy ny vehivavy janga no nino fa ianareo kosa na dia efa nahita an'izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy ihany. Dia efa fantatry ny ireo mpitondra fivavahana ireo izany fa izy no asian'i Jesosy an'izany. Satria hozy ny tompo hoe ianareo tsy mba mety mino fa ny mpamory endra sy ny vehivavy janga kosa vao naheno tonga dia mino. Fa ianareo tsy mety manenina amin'izay inonareo. Dia nangina daholo. Dia manao ihany Jesosy. Misy fanoharana hafa koa ty izy, 7:30. Nisy lehilahy tompo-trano nanao tanim-boaloboka dia namefy hazo manodidina dia niady fahamiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary efa be akaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompon'izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray nikapohany ary ny anankiray nivonony ary ny anankiray nitoahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro no niteo fa nataony toy izany koa ireny ary noho ny farany dia naniraka ny zanany ankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia naresaka hoe ity ny mpandova andeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka ka namono azy. Koa raha tonga ny tompony tanim-boaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany fanontaniana mipetraka amin'ireo miainan'i Jesosy anatin'izany ny mpitondra fihavavahana dia namaly ireo olona rehetra hoe ataony loza tokoa ny andrikanana an'izany olon-doza izany. Ary ny tanim-boaloboka dia ofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoanany. Teo no izany hozy Jesosy any 7:20. Lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena ny firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vady dia ho torotoro. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fahaseho ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no lazainy tamin'izany dia mitady hisambotra azy izy saingy mbola be loatra ny olona manodidina azy. Resaka voaloboka ndresahan'i Jesosy teto. Mety efa amintsika izany tsisy afa-tsy ilay voaloboka afa-tsy Jesosy irery ihany. Jesosy tompo ilay fototra soa tena voaloboka tsara tokoa. Aoka ianao mba hisampany hiteraka voka-tsoa ataontsika izany izy izany 4:50 amin'ny filana fifoazana na 5:50 ihany. Jesosy tompo ilay fototra soa tena voaloboka tsara tokoa. Aoka ianao mba ho sampana hitera-bokatra be. Maherezare izy hanome elisy tanjaka finoana andresy izao tontolo izao. Maherezare fa izy hanome elisy tanjaka finoana andresy izao tontolo izao. Satria efa tezitra dia tezitra
rito farsy rito dia nanantona an' Jesosy izy eo amin'ny indininy 17 amin'io matitoko 1 ihany dia zao no nataony. Ozy reto mpisorona sy mpanorandalàna rehetra reto niloa olona fahefana manao ahoana izao anaovanao izao, ary iza nanome anao an'izao fahefana izao. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe izaho kosa mitany anareo ary zavatra ray loha ihany, ary raha ho valianareo izany izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ty ary ny fanontaniana hoy Jesosy. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona ihany? Dia nieritreritra ireo, inona re ny valiteny? Inona ny atao hoe ahoana ny ataontsika an'izany? Avy tany an-danitra dia hozy izy ny olona hoe ka nahoana ary nareo no tsy nino azy? Hozy Jesosy. Ary raha olona izay tsika hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka tsika satria ataon'ireo rehetra ireo fa tena mpamina any Jaona. Dia namaly an'i Jesosy ireo mpitondra fivavahana ireo ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy hilaza anareo izay fahefana anaovako an'izao. Izany izao tontolo izao ry havana, mitady an'izay zavatra rehetra hananany voninahitra ary na iza manembatsembana amin'ny zavatra kendreny dia tena arodany tokoa. Ary raha mijery an'ireto fitondra fivavahana reto ianareo dia tena niaro tokoa ny fivavahany anie izy, niaro tokoa ny fivavahany ary mihevitra fa izao olona manaraka an'i Jesosy izao dia diso fa manaraka fivavahana tsisy afa-tsy fitiavana. Izay no tadiavin'i Jesosy amin'izao rehetra izao, fitiavana, manana fitiavana amin'izay zavatra atao, manana fitiavana amin'izay zavatra saintsainina, manana fitiavana amin'ny fanekena ny Tompo. Fa raha nananao azy izao zavatra rehetra izao, hoy ny tenin'Andriamanitra, na ataonao azy izao sorona rehetra isan-karazany izao, hoy ny tenin'Andriamanitra, kanefa tsy manana fitiavana ianao dia zava-poana izany rehetra izany. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra, ary ny filazantsara ny Tompo dia filazantsara mpitiavana. Andao aritsika, ametraka ny fiainantsika eo amin'ny Tompo amin'izay. Rehefa avy nibebaka isika, rehefa avy nanaraka azy isika, andao hitodika ny aminy, hangataka antsika tsirairay avy Jesosy io, mba homeo fitiavana azy izay. Feno fitiavana izay dia ho tanteraka tokoa ny fifaliantsika eo am-pangatantsika an'izany fitiavan'Andriamanitra. Iaraka hitsangantsika hanao ny hira filana fanampiny fahevitra hoe Jesosy midina manatrehana ny andininy voalohany ihany no ataontsika amin'izany. Ny fanahy eo midina fa tsy Jesosy midina dia hivavaka isika. Ny fanahy eo midina manatrehana eto aniana. Vola sy ny arena tsy mba misy ananana izany. Indro ny vavakay mangina fanolorantena. Jesosy, izay ny lalany azo fijaliana ny tanterahanao androany, dia ilay lalam-pitiavana
ilay lalana mbola mampitandrina anay isan'andro amin'izay ataonay rehetra, mba hanananay fitiavana ny ankohonanay, fitiavana ny firenenay, ny fitiavana ny mpiara-miasa aminay, ny fitiavana ho an'izay rehetra manompo mba ho fampandrosoana ny fiainan'ny firenena, ho fampandrosoana ny fiarahamonina. Jesosy ndrehetra izay ary Jesosy, matsiaro mandraka ariva ilay jambatra nandalo tany Jeriko ianao Jesosy, maheno ny fidodododon'ny olona miantsoantso, iza moa zao zovo zao, Jesosy avy any Nazareta, miantsoantso hoe Jesosy avy any Nazareta, vonjeo aho ary mamaly vavaka tokoa Jesosy. Rehefa vita izany lalany Jesosy lava be izany, andeha hiverina ody indray izy, atory any Betany. Ny fony sy ny sainy mieritreritra nyrehetra zanaka Israely sy ny vahoaka rehetra izay midiovina hatramin'izay, ary mbola antsoina ho diovina mandrakariva mba hanana fitiavana, nefa tsy tanteraka ny fitiavana. Androany izay Jesosy mitoraka aminao, omeo fifaliana, omeo fiadanam-po reto mpanomponao rehetra manaraka izao lalany azy fijaliana izao. Atandrina an'izany ny lalana izany sy ny teny rehetra izay ambaranao aminy, eritreretina lalina amin'izany, ary rehefa tonga ny Paska dia hanana fandresena lehibe, fandresena tena lehibe. Jesosy manana an'izay etaentana izy, ambara aminao izy Jesosy, minitra iray amin'izay ary, izany ny fotoana anananay midiny ianao Jesosy, ary ataovy an-tsainy reto mpanomponao reto foana ny teninao manao hoe anaka, inona ny tianao ataoko aminao, dia hamaly izy Jesosy, hamaly izy mba ho fifaliany ny fifalianao koa. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, mba ho tanteraka tokoa anie ny fivavahan'ny mpanomponao izay nangatahany taminao, satria mino izay fa efa tanteraka taminay izany dia ho azonay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, andeha ny mpanomponao rabi, marina fa mbola ao anatin'ny fioboany izao, hiaraka aminao tokantranao ianao, hanome fifaliana ianao, hanome fanampiana izay tsy takatry ny saina ianao ho an'izay rehetra tsy mba manana an'izany satria tsy afaka miasa ankehitriny. Ilay tsy hain'olombelona izany no angatanay Jesosy, ho tanterahanao amin'izay mila an'izany, fa mpanomponao io, ary amin'izay manana ny ampy kosa mba hitsinjo any tsy manana izy, mba hifampizara an'izany fa izay ilay fitiavana tadiavina, mba iarahanay mifampitantana mpifaliana ety amin'izao tontolo izao, ary andeha am-pifaliana koa rehefa ratr'izay miala eto hamantana any aminao. Misaotra Jesosy ho an'izay mbola miasa, taio izay Jesosy ataony na mivoaka na miditra izy, atao fantany mandrakariva fa eo anilany ianao. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra niaraka taminay androany, misaotra Tompo, tsy feno ny vavaka aika dia ampiarahanay ao amin'ilay vavaka mamy manao hoe rainay izay min-danitra, mamasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao, ety atao no taky ny eny an-danitra, omeo anay ny nianina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy.
fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana, anao ny hery, anao ny voninahitra, mandrakizay. Amen. Raisonotsodrano tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo mandrakarivany, ka ho tanteraka aminareo ny tenin'ny soratra masina manao hoe: aoka mba ho ambinina sy ho salama tsara ny ianao amin'ny zavatra rehetra, tahaka ny fanambinana ny fanahy ianao ihany. Ny saotra, ny dera, ny haja kosa dia atolotranao ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, anao hatry ny taloza, anao ankehitriny, ary anao mandrakizay. Amen. Amarana amin'ny fotoantsika tiantsika ny miaraka amin'i Jesosy. Izany ilaovantsika ny firana fa 3:5,753 tiako ny miaraka aminao Jesosy, n'aiza n'aiza hitondranao aho. Miaraka aminao aho ho zary famonjena ny fahoriako, hanaradianao aho. Izay ny faniriako, ny andininy voalohany sy ny fahatelo no irahantsika mihira. Tiako niaraka aminao Jesosy, n'aiza hitondranao ahy. Tiako niaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy. Miaraka aminao aho Jesosy Tompoko, tsy manan'olo-kafa fa ianao no fiainako. Hanadiana izay no faniriako, hifikitaminao aho Jesosy. Tiako niaraka aminao Jesosy, n'aiza hitondranao ahy. Tiako niaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy. Miaraka aminao aho Jesosy Tompoko, ho zary famonjena ny fahoriako. Hanadiana izay no faniriako, hifanjikaminao aho Jesosy. Tiako niaraka aminao Jesosy, n'aiza hitondranao ahy. Tiako niaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy. Dia ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro, entiky ny voninahiny tamin'ny rehetra. Amen. Dia mirary soa antsika hanatrika izany lalan'ny azo fijaliana izany, ary eritreritra mandrakariva sitrapon'Andriamanitra dia miloana rapitso indray amin'ny onjam-peo arak'izay efa fandaminana ataon'ny tompona andraikitra aty amin'ny foibe sy ny eo amin'ny radio, dia mametraka ny mandram-peona vetivety, mandram-peona daholo. Salama tsara daholo izay mianakavy, salama tsara daholo ny fiangonana aty noho ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra, ary dia mino izay mivavaka ho anareo koa mba ho salama tahaka an'izany foana ianareo. Misaotra tompoko ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Jehovah, Zawideran Jehovah, Zawideran Jehovah.